Mbola tsy tara ho an'ny Andry Rajoelina no mijery fitaratra dia mandiny tena hoe mety hoe zao zavatra ataoko zao ho an'ity firenena iombonana ity. Ary inona ny fepetra ho raisiko? Tsy tokony voaka malagasy no indrasana ka fepetra ho azy. Ny filohan'ny Rajoelina mitsika miresaka io dia manana zoam-pirenena malagasy feno zo tanteraka. Sady mpahay lalàna no mpanao lalàna miresaka eto ihany koa, fa lalàna amin'ny fananantany no fahaizako manokana. Rantsan-tanana sisa no saina dia fantatry vahoaka malagasy manerana ny nosy. Ilatsako vidiana ve ny filoham-perinasa ankehitriny sa tsy? Hatreto aloha mbola mijanona ho tsy ambaratelo ny filatsako vidiana Andriamatoa Andry Rajoelina. Enina dia ireo mpanaradia azy raha tsy mahafantatra. Mikatona amin'ny fahaenina ny volana septambra ho avy izao ny farafanaterana ny antota-taratasy filatsako vidiana ho filoham-pirenena. Raha toa ka androany itenenantsika izao dia efa fahaefatra ny volana septambra 2024. Zany hoe manana 2 andro Andriamatoa Andry Rajoelina anaterana antota-taratasy rehetra mahakasika ny filatsako vidiana ho filoham-pirenena amin'ity 2024 ity. Raha ohatra ka tena tapa-kevitra ilatsako vidiana amin'ity 2024 ity Andriamatoa voalohany-ankehitriny dia tsy maintsy mametra-pialana izy farafatarany ny 7 volana septambra ho avy izao. Manoloana izay indrindra mandefa hafatra mivantana ho an'ny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina Ihajo Andrianenarivelo, filoham-panorona antoko politika MMM. Mbola tsy tara Andriamatoa Andry Rajoelina raha hijery fitaratra maka fotoana andiny tena hoe mety ve ny firotsako vidiana amin'ity 2024 ity sa tsy? Mety amin'ny malagasy ve ny filatsako vidiana Andriamatoa Andry Rajoelina sa tsy? Efa tsy zoviana amintsika moa filoham-pirenena malagasy ankehitriny dia mizaka zoam-pirenena vahiny ary fantany zany, ary fantany vahoaka malagasy manerana ny nosy zany. Ny zavatra tena atahorana dia zao: raha ohatra ka tsy mahay mandray fanapa-kevitra araka ny tokony izy Andriamatoa Andry Rajoelina, mety vahoaka malagasy indray no handray fanapa-kevitra ho azy. Noho izany aza miandry vahoaka malagasy handray fanapa-kevitra hoe tsy mety ny filatsako vidiana Andriamatoa Andry Rajoelina. Diany zao dia amarino tsara ny fanapa-kevitra izay tokony ho raisina. Ndao enoantsika ny fanehoan-kevitry Ihajo Andrianenarivelo. Mbola tsy tara ho an'ny Andry Rajoelina no mijery fitaratra dia mandiny tena hoe mety hoe zao zavatra ataoko zao ho an'ity firenena iombonana ity. Zay fotsiny. Ary inona ny fepetra ho raisiko? Tsy tokony voaka malagasy no indrasana ka fepetra ho azy, fa izy no tokony mandray fepetra amma raha mieritreritra izy fa tena tompona andraikitra marina eto amin'ity firenena ity. Tsy tokony andro nivoaka izy ka fepetra amin'ny toerany. Manoloana izany resaka fizakana zoam-pirenena izay mandefa hafatra mivantana ho an'ny mpanohitra rehetra i Naivo Raholdina. Betsaka amin'ny mpanohitra no tsy mahay lalàna araka ny nambarany, ary betsaka ihany koa ny mahay lalàna amin'ireo mpanohitra ireo fa ho diany tsy hita ny fisian'ny lalàna eto Madagasikara. Filoha Andry Rajoelina dia malagasy ray, malagasy reny, ary manana zoam-pirenena malagasy, ary manana zo feno ilatsako vidiana eto Madagasikara. Ka betsahan'ny mpikambana ao anatin'ny antoko politika mapara dia mpahay lalàna daholo, ary anisan'izany i Naivo Raholdina. Fa ny mampiavaka azy dia mahay lalàna amin'ny fananantany izy. Izy ireo dia mahafantatra ary mahay lalàna fa tokony ilatsako vidiana Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny olona manohitra an'izany dia olona matahotra fifidianana ary matahotra Andriamatoa Andry Rajoelina. Ndao enoantsika ny fanehoan-kevitry Naivo Raholdina. Fa mpanohitra sasa izay matahotra fifidianana dia mbo dia nitsita ny lalàna. Ny filohan'ny Rajoelina mitsika miresaka io dia manana zoam-pirenena malagasy feno zo tanteraka. Sady mpahay lalàna no mpanao lalàna miresaka eto ihany koa, fa lalàna amin'ny fananantany no fahaizako manokana. Ray izay. Faharoa, malagasy angaina, malagasy angaina. Ka ny tsara ny rehetrarehetra eto amintsika dia ny fitsarana ambony, fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia io no amoaka amin'ny 7 volana septambra. Dia io tsika samy miandry izany. Fa aminay izay mpanao lalàna maro anisa sy ny TGV maro anisa manana base manerana Madagasikara sy ireo mpahay lalàna maro eto amin'ny firenena dia mahita fa ara-dalàna ny mamalaka filoha Andry Rajoelina ka afaka hotraka soa matsara izy. Manoloana izany resaka fizakana zoam-pirenena malagasy izay
nanao fanambarana hitampoko sy hitam-pirenena i Ajo Andriananarivelo nanambara ny mahakandida azy ho fidina filoham-pirenena amin'ity 2024 ity ary namoaka proof ny certificat de nationalité zay nomeny fitsarana azy ary navoaka ny ampahabe maso zany ka ny fangatahany dia kandida rehetra izay mirotsaka ho fidina dia tokony ampiseho ampahabe maso ihany koa ho hitan'ny malagasy rehetra fa manana zom-pirenena malagasy ity kandida ity. Io malagasy ary fitsarana ny namoaka azy dia mba isiny mangarahara amin'io resaka manahirana amin'izao fotoana izao io dia mba iangaviana re koa zany ny olona rehetrarehetra ny fitsarana avy malalam-panorenana amoaka mangarahara hoe iza marina ireo milatsaka ireo ary tena malagasy marina ve izy ireo dia nahazo an'ity taratasy ity marina ve izy rehetrarehetra keo. Mandefa avatra ho an'ny mpitandro filaminana ihany koa izy ka nitatsika andro vitsivitsy lasa zay mpitandro filaminana dia nanao fampitandrimana ho an'izay mikonikonina ny fanakorotanana eto amin'ny firenena na koa ireo izay mieritreritra anakorotan-tsaim-bahoaka. Ny fanambaran'izy ireo dia hoe hiaro ny vahoaka sy ny fanana ny ono ary hitandro filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena kanefa ny zavatra hita dia miaro izao fitondrana zao no tena tanjon'izy ireo ka noho izany dia mandefa avatra mivantana ho an'ireo mpitandro filaminana i Ajo Andriananarivelo tokony tsy angina ny mpitandro filaminana manoloana ny fizakan'Andriamatoa Filoha Rajoelina ny zom-pirenena vahiny satria anisan'ny fanakorotana-bahoaka eto amin'ny firenena izany. Tokony aneho hevitra ihany koa ny mpitandro filaminana ary ametra-panontaniana mahakasika ny fiandrianam-pirenena. Andriamatoa Rajoelina dia tamin'ny 2024 nangataka zom-pirenena vahiny ary tamin'ny 2024 nivoaka tamin'ny ofisialy fa manana zom-pirenena vahiny izy zom-pirenena frantsay. Voatohitohina ny fiandrianam-pirenena nahoana ny mpitandro filaminana no mangina manoloana izany nefa zavatra efa hita hoe manakorontana saim-bahoaka ary manakorontana ny filaminana eto amin'ny firenena. Isaky ny misy zavatra manahirana izay mpitondra toerana dia mandray micro ny mpitandro ny filaminana dia mampiseho fa hoe hiaro ny androm-panjakana voatohitohina ny androm-panjakana androany satria ny filoham-panjakana amperinasa tamin'ny 2024 dia nangataka ny zom-pirenena vahiny mba te henon'ireo tompon'andraikitra amin'ny 10 alin-dara eo ako any eo hevitra mikasika an'izay zava-dehibe zany amin'ny 10 alin-dara zany zany zao no tokony ho valiny satria zany mampirorosaina ny olona ary zany mety manahirana ny olona dia mba miangavy azy ireo tandroka aro ny vozony ianareo meo ny hevitrareo mikasika an'io raharaha io satria mahatohitohina ny fiandrianam-pirenena zay nareo no antoko izany fiandrianam-pirenena zany. Eto am-pamaranana efa tsy mandry ny sain'ny vahoaka malagasy manoloana ity fizakan'Andriamatoa Rajoelina zom-pirenena vahiny ity. Amin'ity indray mitoraka ity dia ilaina ny fampisehoana ny certificat de nationalité ho an'ny kandida rehetra izay mikasa ilatsaka ho fidina. Ny mpitandro filaminana tokony andray andraikitra araka ny tokony ho izy hiaro ny voninahim-pirenena, hiaro ny fiandrianam-pirenena. Vahoaka malagasy dia mbola manana fanantenana ihany hoe ny mpitandro filaminana dia hiaro ny vahoaka sy ny fananany, hiaro ny fiandrianam-pirenena. Ny vahoaka malagasy ihany koa dia mbola manana fanantenana ihany ho an'ireo izay ao amin'ny tompon'andraiki-panjakana ambony, indrindrandrindra fa izy ireo ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany izay tompon'andraikitra amin'ny fanomezana zom-pirenena ny kandida ilatsaka ho fidina. Zay ny vidéo tsika androany, azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéo tsika amin'ny manaraka indray.